na hoe tonga saina nanantona ny tompo dia ny hafaran'ny fiainan'izy ireo tena namonjy fanahin'olona amin'ny manarivony. Namaky boky fifoazana izay ary avako malala dia misy ny tantaran'ny fifoazana. Dia misy an'ilay dada Reiny Soalambo izay ny filazana zareo azy. Io lehilahy io avako malala dia lehibe ny mpiskidy tany amin'iny faritra Fianaratsoa iny. Tena hoe lehibe ny omby asy. Fa inona kay ny kasiany tompony fony? Fahoriana lehibe tao anatin'ny tsy fahasalamana. Fahoriana lehibe tao anatin'ny tsy fahasalamana. Taloha kelin'izay aloha izy dia nanao tena ny servira teo anivon'ny fiangonana izy satria hoe raha ohatra ka satria tamin'izany zany mbola andron'ny misionera hoe mahita ny fiainan'ireo misionera izy to mivoatra sy ny toy izany dia naniry izany fiainana mivoatra izany. Izany hoe mbola tao anatin'ny nofo be ihany izy ry havako. Dia naniry izy dia nanao fihetsiketsehana, nanao mody kristianina teo anivon'ny fiangonana. Indraindray tsika mety manao an'izany. Mody kristianina. Fa ratsy ny aretina mandoza efa saika nahafaty azy izy tsy nitodika marina tokoa tamin'ilay Andriamanitra. Dia rehefa todika tamin'ilay Andriamanitra izy dia vao antso. Ka izay na tonga ny fifoazana voalohany teto Madagasikara. Azotsika ry havako malala. Tsapantsika ve izany ry havako a? Fa tena hoe ny fahoriana rehetra izay mandalo amin'ny fiainantsika atsoin'Andriamanitra hoe mahasoantsika satria io ilay tena mitondra antsika makany amin'ilay fiainana Andriamanitra ry havako malala. Eny tokoa e. Romana 8:22. Fa fantatsika fa izao zavatra rehetra izao dia miara-misento sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ry havako a, tsy mora tokoa miatrika zavatra mafy kanefa tena afaka miteny ve ao anatin'ny mangidiny nisy ny mamy. Raha tsy izany tsika tsy tena miantoraka bebe kokoa amin'ilay Andriamanitra raintsika. Satria ry havako a, tsy ny zavatry ny nofo, tsy ny zavatra hita maso ihany no zava-dehibe eo amintsika rehefa tena manana an Kristy isika. Fa ny fanahintsika izay voavonjy, izay ry havako a, no sarobidy ary izay anie no nahatongavan'i Jesosy Kristy teto an-tany, nahatonga azy maty nomboana teo amin'ny hazo fijaliana dia ho amin'ny fanahintsika, tsy ho an'ny nofontsika ihany. Azony natao tokoa ry havako malala. Raha nofontsika fotsiny, azony natao fotsiny hoe voakasika dia sitrana dia indrindra dia lasa izy nandeha niverina nody tany an-danitra. Fa manina izy ny tsy maintsy maty teo amin'ny hazo fijaliana ry havako malala. Ho an'ny fanahintsika. Ka izao, raha mandalo ady tsara isika amin'izao ora sy fotoana izao dia tadidio izany fa mantsoa antsika ho an'ny fanahintsika satria mampitodika antsika bebe kokoa makany amin'Andriamanitra ilay izy ry havako malala. Mampitodika antsika bebe kokoa makany amin'Andriamanitra isika ry havako malala. Tsy sisy sarangotina intsony, inona ny vola aman-karena efa tsy mahavita intsony. Ny olona akaiky antsika mety tsy mahavita intsony fa lasa misarangotra tsika makany amin'ilay famonjena tokana dia Andriamanitra iray. Izay ry havako malala no mahatonga ny hoe ny zavatra rehetra, ny fahoriana izay lalovantsika dia miara-miasa mahasoantsika. Satria misy ny olona raha tsy efa misy dona mafy tsy mitodika amin'Andriamanitra. Azontsika ry havako malala. Dia izao ary. Raha misy zavatra ataon'Andriamanitra manaitra antsika, raha mbola tsy mafy ry havako a, dia efa mitody makany amin'Andriamanitra. Aza miandry tahaka ny areti-mandoza izay nahazo an'io mpanompon'Andriamanitra lehibe io rehefa mifoha izy.
aza miandry dona mafy ry havako malala vo tena hanantona sy todika amin'Andriamanitra fa den'izao den'izao antsony ampitiavana izao fandrao avy izy miaraka amin'ny tsorakazo fa raha vo mbola fanampitambazana de tsaroko eto ry havako malala rehefa miresaka amin'ireo zanako tenenina ataovy izao s'il vous plaît rakizy andana manao an'izao tsy miaina afaka kelikely mitendray rakizy eo andana manao an'izao fa nareo ange mila manao an'izao mila matory aloha sy rehetra mbola tsy miaino ihany tonga amin'izay rakizy raha tsy mety aminareo zany ny tenenako malefaka tahaka izay de ho avy amintsika izay zareo vao mikoropaka ry havako malala de raha mbola tsy mikoropaka de tena tonga tokoa amin'sika sy ny punition ry havako malala tahaka izany no ataon'ny tombo miantso malefaka aloha izy de tsika misy taona maheno fa tsy te hiraharaha miantso mafimafy kokoa izy misy zavatra mahazo atsika kely ngamba mety mbola zaka de tsy te hiraharaha fa rehefa tonga amin'izay ny tena mafy zay tsika vao mitodika aza miandry an'izany ry havako malala fitiavana ny tenenan'ny tompo antsika mialohan'ny zavatra rehetrarehetra fitiavana ry havako fitiavana zany de aoka ny fana amino antsika ny tompo nomba antsika mandrakariva ary ny amaranako ny teny ry havako de teny voavakiako tao amin'ny Romana 5:10 andiny 7 aloha manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra ny fanantenana ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina de ampiko kely ihany koa andiny 4 ataoko antsika tsirairay avy fa izao kosa ry rahalahiko ataoko hoe satria tsy afaka nona ny anarantsika tsirairay avy aleo fa ataoko an'io fa izao kosa ry rahalahiko de matoky ny aminareo fa ny feno fahatsarany anareo de feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa amen de ho amintsika ny tana mahery-pitiavan'ny tompo ho antsika ary horentsika ny antsony ho antsika tsirairay avy an'Andriamanitra rery any voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanany amen